miondrika isika malahelo nefa koa manantena ilay fandreseny hitsangako velona. Mitsaitsaika rehefa miditra ao am-piangonana fa tsy misy raha fidirana. Misy fotoana manorika an'i Jesoa eo ambony lakroa. Iny dia midika fanajana Kristy satria ny hazo fijaliana no nofidiany ray hanolorany zanaka ny ainy. Tsy misy sorona masina amin'io fotoana io. Ny zoma masina irery ihany no andro tsy misy fankalazana ny sorona masina mandritra ny taona, satria ny zoma masina ny fankalazana ny nahafatesan'i Kristy ilay mpisorombe. Na izany aza nefa dia misy fandraisana ny vatan'i Kristy natao sorona ho antsika izay mampiray ainantsika amin'ny ray. Vita izay dia ankalazaina nandevenana an'i Kristy, fa io no tena mariky ny nahafatesany. Manomboka eto dia mangina ny tany aman-danitra. Mitsaitsaika mandalo eo ambany lakroa isika no sady mamonjy ny varavarana fivoahana ary tsy misy hira atao intsony, mangina tanteraka.